Riava malala miarahaba antsika rehetra tratran'ity fotoana androany ity, manonona ny fiadanana ho antsika tsiraray avy ny tenanay, ka ny fiadanan'ny tompo no ameno ny fo sy ny saina ary ny tokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao. Ny firariana dia mba hitondra faherezana tokoa izao fandaharana izay erantsika manaraka izao. Ka andeha ary hivavaka isika mba hatonga an'izany fandaharana izany, hanovantsika, hampahery antsika ary hanome tanjaka antsika tsiraray avy, azahoantsika miatrika ny fiainana. Miara-mivavaka isika. Raha eo, indreto zahay mpanomponao, manondrika ny lohanay eo anatrenao, raha nomboka an'izao fandarana izao, tompo malalo mangataka anao zahay, mba hatonga ny fonay hazava, hatonga ny sainay koa hazava, ka izany fandarana izany dia fandaharana ho fitahiana ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry hava-malala, fahasoavana lehibe ny fananantsika an' Jesosy. Eritrereto nge raha tsy nanana azy isika dia ho aiza moa? Anahoana moa ny fiainantsika? Fa Jesosy Kristy dia nanapa-kevitra izy fa nanaiky ny iraka izay nataony rainy, ny rany, ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, nateraky ny fitiavana izany. Dia tonga teto Jesosy, tonga zazakely amin'ny mahazazakely. Ary dia ny tombo saina, ny tombo teo amin'ny lafiny rehetra araky ny fanambarana ao amin'ny fahazantsara. Niomana eo amin'izany izy, nandritra ny 30 taona. Dia niomana izy no mafisiny izany fiomanana izany tamin'ny alalan'ny vavaka sy fifadin-kanina. Ary dia tonga izy rehefa vita izany vavaka sy fifadin-kanina izany, nandritra ny 40 andro. Dia tonga izy andeha nampianatra. Ka ny toriteny voalohany izay voarakitra, toriteny voalohany izay voarakitra, toritenin' Jesosy, dia ilay amin'ilay fantatra le hoe toriteny teo an-tendrombohitra. Izao rehefa manomboka asa anankiray ny olona, rehefa manombo zavatra anankiray dia mikendry izy mandrakarivany amin'ny hoe ampahafantatra hoe inona moa ny zavatra kendreny, inona moa ny fotom-pampianarana izay tiany ampitaina amin'ny olona. Ka izao andinika isika amin'ity androany ity ny fampianarana voalohany, ny toriteny voalohany. Tamin'ny lasa ho an'ireo izay nanaraka dia nandinika isika ny amin'ny hoe fampianarana farany, tamin'izy ny aloha hiatreny ny fahafatesana teo ankazofijaliana. Zava-dehibe zany. Ary inona indray ny fampianarana voalohany izay nataony tamin'ny mpamonjy azy amin'ny fanompoana ampabe maso, hitan'ny olona. Inona ny fampianarana voalohany izay nataony? Hodinintsika ao dia hitantsika ao hoe inona ny zavatra tiany hotsindriana, hamafisina amin'izany. Ao amin'ny Matio 5 ry havana no ahitantsika an'izany fampianarana izany, dia ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Nampianatra izy. Dia zao no fanambarany. Anisany anankiray izay niozingiziny dia ny 15. Zao no lazainy, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, mpampiray-ina, mpampifankatia fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Zany hoe anisany zavatra anankiray izay tiany Jesosy ho izingizinina teo amin'ny fampianarany, ary zany no natonga azy nampiditra an'izany tamin'ny toriteny voalohany, dia ny firaisan-tsaina,
ny fankatiavana, ny fitiavana, dia lazainy amin'ny hoe sambatra ho tahiana ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe zany atao hoe zanak'Andriamanitra izany. Andriamanitra zany dia raintsika. Ary dia faritaniany amin'ny hoe iza moa no manana ray an'Andriamanitra. Marina fa raintsika izy amin'ny alalan'ny famoronana, amin'ny alalan'ny fanavotana, fa mariny izingizininy eto ny amin'ny hoe iza moa no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tsy iza izany, fa ireo izay mampiavana. Raha izany no izy riavana, andeha hodinitsika kely ny akon'izany. Ny fahazahoana n'izany fampianarana izany. Sambatra ny mpampiavana, fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Andriamanitra dia raintsika. Le vavaka nampianarin'ny tompo dia mazava, rainay zay any an-danitra. Rain'i Jesosy Kristy ary raintsika ihany koa, raintsika Andriamanitra, ray Andriamanitra, raintsika. Mahafaly zany riavana. Zany hoe manana ray an'Andriamanitra zany. Andriamanitra lay tompony tompo, mpanjakany mpanjaka, izay pahary an'izao rehetra izao, ary izy ihany koa mandrindra ny zavatra rehetra. Io no raintsika. Dia hoy Jesosy hoe rainay zany an-danitra. Ianareo dia mety ho lasa zanak'Andriamanitra. Inona? Amin'ny alalan'inona? Ny alalan'i Jesosy Kristy mazava ho azy. Fa lazainy hoe izay mpampiavana, ny fampihavanana dia mariky ny hoe mahazanak'Andriamanitra. Andriamanitra dia raintsika. Izao, misy ray anankiray ihany koa voalaza amin'ny Baiboly. Ray anankiray. Ny olona tsiraray avy zany dia zao, samy manana ray. Zava ho azy, ny ray niteraka. Dia misy koa ny ray any an-danitra, dia misy ray anankiray. Andeha eo jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany riavana, ka raintsika ny toko 7 ary ny 5. Jaona voalohany, toko 7 ary ny 5. Zao no fanambarana eto. Toko 7 ary ny 10. Ary izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Zany hoe mizara roa ny olombelona. Misy ireo zanak'Andriamanitra ary misy ireo zanaky ny devoly. Ary Jesosy dia nilazan'io ao amin'ny Jaona toko 7:4. Vaketsika zany satria voalaza ny tenin'Andriamanitra ary malasa eritreritra zany zavatra zany riavana. Zao ny voalaza eto ao amin'ny Jaona toko 5 ary ny 4. Ina moa ny fanambarana? Vakiko amin'ny anaran'ny tompo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Devoly zany dia ray ihany koa izy. Misy le hoe ray any an-danitra. Rainay izy any an-danitra. Misy ndray le ray eny amin'ny rivotra angamba ny lazantsika azy. Fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ny devoly. Ny devoly manko dia tsy tiany hoe ho dadato izy na atao hoe zoky, fa ny azy dia tena tiany mihitsy atao hoe ray. Andriamanitra ray, dia izy koa mba mifaninana amin'Andriamanitra dia mba ho ray koa izy, satria zay nge ny zavatra nitranga tany an-danitra, ny faninana tamin'Andriamanitra izy. Ary zany nahatonga ny Losifera nikomy, ary dia izy lasa Satana, lasa devoly. Ka tiany ny makatahaka an'Andriamanitra, mifaninana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ray, dia izy koa zany mba ray. Ary zao mahazo zanaka izy, mahazo taranaka izy, araky ny fanambarana eto. Mizara roa, ka mila mitandrina isika. Tsy misy ny hoe sady tsy zanaky ny devoly no tsy zanak'Andriamanitra. Tsy misy zany ny ampovoany, fa izy io dia hery mifanandrina. Hery anankiroa ihany no misy eto, dia ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ilay ratsy. Ray anankiroa ihany no misy ankoatra ny ray niteraka, dia ny ray izay any an-danitra dia ny ray devoly. Ka izao, ireo rehetra izay tsy mifidy an'Andriamanitra,
Ary le voalaza eto hoe tsy mpampiavana de zao zay tsy mifidy an'Andriamanitra de efa midika ho safidianana an'le anankiray satria tsy misy ny hoe za sady tsy any atsy any tsy any rofa mba eo ampivoany eo a tsy misy araky ny voalaza amin'io Jaona voalohany toko 7 1 roa ihany ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly ka zao zany ny fandininan'io zavatra io zay tsy mifidy an'Andriamanitra de mananty fotsiny izy de milaza manao hoe avy aty fa ny aty tsy mialonjafy tongava daholo zay rehetra tsy vonina ny ho zanak'Andriamanitra de malalaka ny toerana tompo fa avy anareo ny devoly dia misintona zahay mahatonga an'le hoe ny rainareo ary zio de tsy voatery hoe ny olona mpanao ratsy ery na olona zay tsy mivavaka satria raha nyresaka an'io Jesosy ao amin'ny Jaona toko 9 dia nyresaka ny amin'ny fariseo izy ianareo zanaky ny devoly fa ahoana moa zany de misy ifandraisany zany azo ampifandraisina zany amin'ny toriteny nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra ka tsotra raha ohatra zany isika ka tsy mampiavana ka mampisaraka ka ny atao hoe mpampiavana dia zanak'Andriamanitra ary ny mpampisarabazana sy mpanakorontana zany de tsy zanak'Andriamanitra de ny dikan'izay manaiky na de tsy mangataka azy manaiky lay ray anankiray zany de maneho ny mazava dehibe ity hoe fankatiavana ity fitiavana ty firaisan-tsaina ity eo anatrehan'i Jesosy de tena raisiny ho manan-danja manana ny lanjany manokana izany atao hoe fankatiavana sy firaisan-tsaina izany de mbola tohizan'i Jesosy ny mazava-dehibe an'izany la miverina any amin'ny Jaona toko ao amin'ny Mattio toko 10 isika de lay toriteny voalohany zay nataony Jesosy vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany eto Jesosy dia milaza ny amin'ny olona zay tonga mitondra altara manao fivavahana zany manatitra fivavahana laza Jesosy eto tamin'izany fotoana izany manko dia tonga ny olona mitondra fanatitra latsa-dra fanatitra ihany koa dorana fanatitra isan-karazany fanatitra fa ny fanatitra eto dia fanatitra fangatana famelan-keloka fanatitra ihany koa fanehoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra tonga avy lavitra tamin'izany tsy mba nisy hoe fiarakodiana fiaramanidina fa tsotsotra ihany no fandehanana na tongotra na mandeha amin'ny kalesy na amin'ny fomba hafa zay miadana de miadana ka ireo olona ireo de efa mitondra fanatitra avy any amin'ny toerana maro isan-karazany maro samihafa de zao lazain'i Jesosy entina anizingizinana mazava-dehibe ny fandraisany an'ity hoe fankatiavana ity zao no lazainy ary amin'izany raha mitondra ny 720 sy ny 720 ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny altara ianao ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalainao manana lahelo aminao de inona lazainy de milaza izy manao hoe lazava izy manao hoe efa eo ihany ianao de zao atery aloha le altara de aveo anao miavana raha zay zany ohatrany hoe efa mba nandeha avilavitra ianao ohatra mampalahelo fa andraso aloha ikeko ihany ty fanatitra ty fa izao kosa ndananao miavana tsy zay nataon'i Jesosy fa zao no lazainy dia avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitrao ka mandehana aloha aninona ataovy zay havananao amin'ny rahalainao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao mandehana aloha de ataovy zao de zay vao miverina ny tiany ambara zany dia am'izany de hoe zao
fampihavanana aloha, fihavanana aloha, famelan-keloka aloha, ataovy aloha zay tsika vao miresaka. Raha ohatra ka tsy manao an'izay dia zao tsy mandray an'le fanatitra. Tsy ekeko zany, fa ataovy aloha zay tsika vao miresaka. Zava-dehibe zany. Indraindray raisitsika ho maivamaivany zany. Na dia ataontsika hoe misy tsy fankazahoana amin'ny hafa aza, dia mieritreritra hoe milamina ho azy io, mieritreritra hoe mety foana io, fa andao ndeha hivavaka, za ve dia hifamela heloka, mafy ny zavatra zay nataony azy zay, tsy mety kosa ny nataony, tsy mamela azy aho kosa, fa andao andeha hivavaka. Jesosy manao hoe tsy manaiky an'izany. Le fanatitra manko dia entina ilazana koa fanatitra tolotra, anitra manimpofona, zay aseho ny fivavahana. Ka Jesosy zany dia milaza manao hoe hivavaka amiko ianao, anatitra fanatitra, dia zao amboary aloha zavatra io, aoka aloha hiavana, dia zay tsika vao miresaka. Ny tiany ambara amin'izany ry havana dia ny hoe ataovy zay hihavananao. Fampihavana io dia miray am'le hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia asehony amin'ny endrika hafa izy hoe rehefa tonga zany ianao tokony ho zanak'Andriamanitra, ianao tokony mpampihavana ianao tokony mpampiray ianao tokony mpampifankatia ianao, mitondra fiadanana, firaisan-tsaina ianao. Dia zao raha tsy manao an'izay ianao dia azafady. Fa ataovy aloha. Fa rehefa vita zay zavatra zay dia zay amin'izay ianao vao tonga. Ka aoka ho hiova ny toe-tsaintsika, alaim-panahintsika, hanamaivana ny amin'ny fankatiavana sy ny firaisan-tsaina. Fa dia hoe rehefa makany am-piangonana zany dia efa vita an'izay, voasaritsary n'izay. Fa Jesosy dia milaza mihitsy manao hoe mahafinaritra ny hitondranao ny fanatitra, ho raisiko zany. Kanefa mialohan'izany dia aoka aloha ianao hiavana amin'ny hafa, fihavanana amin'ny hafa, zay vao miresakitsika. Tsy mamperitreritra ve zany ry havana? Ndray zany tsika io tratra ny fahadiso-kevitra, mieritreritra ny amin'ny hoe na dia atao hoe misy tsy fankazahoana zao am-piangonanao, na any an-tokantrano any, na any amin'ny fiarahamonina any, dia zao tsika mpivavaka, tsy manina na tsy halamina azy io fa za mivavaka foana isan'andro, za mihira, tsy makany am-piangonana manao an'izao. Jesosy manao hoe tsia, alamino aloha le izy, dia zay vao mivavaka. Zay azonao atao ny mivavaka mangataka hery, anatanteraka ny baikon'i Jesosy, fa tsy hoe mba hialana amin'ny baikon'i Jesosy, alao hivavaka mafy amin'izay tsy voatery hiavana amin'ny olona io. Alao hivavaka mafy, alao hifadianina, dia efa mba voatotototro zay le fankalako ny olona io, le lolom-po zay mbola ao anatiko amin'ny olona io. Tsy manaiky an'izany Andriamanitra. Jesosy dia mazava mihitsy ny resany eto. Averiko indray mandeha izy mba hampazava azy. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny alitara ianao, ary eo ny mahatsiaro fa ny ray lahinao manana lahelo aminao, dia avy alao eo anolohan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha. Ataovy zay havananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia vao ateo ny fanatitrao. Eo zany misy dingana rana izy. Tia aloha, ataovy tia, dia zay vao manao an'ity. Fa tsy hoe ataoko tia, dia avelako ny atsy. Tsy fivavahana zay eken'i Jesosy izany. Ny famonjena dia mamaim-poana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa noho ny fitiavany antsika dia ilaintsika ny mankatoa ny didiny. Ary zany, didin'i Jesosy io, manao hoe zao no atao, mila mankatoana io zany tsika. Fankatoavana. Zay no ilaintsika. Ry hava-malala. Aseho eo zany. Izany mazava-dehibe n'izany atao hoe fitiavana izany. Tamin'ny fampianarana voalohany. Ka inona ny tokony ataontsika eo anatrehan'izany?
moa ve tsy fotoany zao tonga atsika atsiaro saina fa tokony ho raisina amin'ny manandanja azy ity fankatiavana ity, ity firaisan-tsaina ity, firaisan'ny fo ity. Fa izany no amantaran'ny olona fa mpianatra ilareo Jesosy raha mifankaty. Izany koa no amantarana fa ianareo dia zanak'Andriamanitra. Ary ny mariky zany dia zao, amin'ny zavatra rehetra atao veloha ity, zay vao manao an'izao. Mino aho ry hava-malala fa raha mahazava amintsika ny mahazava-dehibe an'izany dia miova ny fifandraisana. Miova ny fifandraisana ao an-tokantrano ao, miova ny fifandraisana any am-piasana any, miova ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, any am-piangonana, satria fantatra fa manana n'izany toromarika zany, manana n'izany didy izany Jesosy dia ny mba hifankatiavantsika. Ka andeha angataka amin'Andriamanitra tsika, angataka hery azahoantsika manatanteraka an'izany. Amin'ny maha-olombelona dia mafimafy izany, ny fondra indray tsy mety hanaiky an'izany, kanefa tsy maintsy manao an'izany isika. Ka andeha ary angataka hery avy amin'Andriamanitra azahoantsika manatanteraka an'izany. Iara-mivavaka isika. Ray malalo mangataka anao, mba omeonao anay ny hery azahoanay manatanteraka an'izany. Ampiko zay atsapa fa zava-dehibe aminao ity fifankatiavana sy firaisan-tsaina ity. Ka ampio zahay mba handray an'izany ho manandanja ihany koa. Omeo anay ny hery azahoanay manao an'izany. Mino zay fa efa namaly izany vavaka izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy.